fa efa hatry ny halina tontolo ny ankamaroan'ireo olona izay hitantsika teto amin'ny kianjan'ny Masindapiera nisy olona anetsiny dia nitoby tety amin'ny manodidina ny kianjan'ny Masindapiera sy ny manodidina ny Vatican teny amin'ny Château Saint-Ange teny akaiky ny Via della Conciliazione ka halina tontolo dia nisy alimbavaka ny raisan'ny olona rehetra ny andrasana ny andro maraina ka indro ary ny fampitinana miaraka amin'ny sariny Rodriguez Zafimahaly. Avy any Espagne ireto tanora midina amin'ny bus ireto. Aty lavitra be no tsy maintsy mijanona dia tsy maintsy mandeha tongotra no mankany amin'ny Château Saint-Ange akaiky ny Via della Conciliazione izay mitondra eny amin'ny kianjan'ny Masindapiera. Satria nanomboka tamin'ny 5 ny lalana rehetra tokony 1 kilometatra manodidina ny Vatican dia nofefena avokoa. We're from Spain. We are about 50 young people. Entanimponoana ireto tanora avy any Espagne ireto fa rehefa avy navita lalana 3 kilometatra dia izao no miandry azy ireo eto amin'ny Château Saint-Ange. Olona netsiny mitoby teto efa hatry ny takariva mihira sady mivavaka. Sainam-pirenena marobe samihafa loko, fitenim-pirenena maro tsy mifankahazo, fa ny fon'izy rehetra ireto sy ny fanahiny dia ampiraisy ny haravona sy ny hafaliana. Vemos de Braga, Portugal, norte de Portugal. On est arrivé dans la journée là. Vous allez passer la nuit ici? On va passer la nuit ici, là sur le trottoir, ouais. Tous ensemble. Ouais. Voilà, en priant et on va être là pour nos papes. Tonga teto daholo na tanora na zaza na olon-dehibe, misy aza sembana nefa dia tonga eto toa ny Roberta avy any Italia Varatra. Roberta, saluti a tutto il Madagascar. Lei è disabile e non era difficile per lei di venire qua? No, no, perché avevo una buona compagnia. Stanotte rientro domani. Da dove viene? Da Mantova, Italia e Mantova, Lombardia. Tazana iry amin'ny 10 metatra tsy dia lavitra ny sainam-pirenena malagasy. Misy anjato ny malagasy tonga ao fa tsy tafiditra eny mihitsy izahay. Nanandrana ihany nandritra ny atsasakadiny kanefa dia niverim-potsiny izahay sy malagasy vitsivitsy izay somary tratraoriana niaraka taminay. Tsy mipetraka any Madagasikara fa mipetraka aty mianatra aty Eropa dia mba hoe fotoana manokana ity mba ahafahana mitsidika sady miara-paly amin'ny katolika maneran-tany manatrika an'izao fokety lehibe amin'ny fiangonana izao.